dia miala tsiny meloha noho ny fahatarana sy ny fanemorana ny fotoana. Androany efa nalanceko omaly moa zany ny tematikan'ity tsaralahady androany ity dia hoe hanao inona nefa tsika olo-pirenena ankoatra ny imenimena sy tatasika eto amin'ny tambazotra tserasera. Inona no azo atao? Inona no azo ataon'ny olo-pirenena ankoatra ny memenina? Inona no azo ataon'ny olo-pirenena ankoatra ny midina an-dalambe? Izay azahoana problema le midina an-dalambe, satria reny moa zany nampatonga ny ry Rzou sy ry Karinina sy ny namany voasambotra, satria nisy an'le midina teny an-dalambe iny zahay tamin'ny avril. Dia nefa ratsy moa zany le tantara, satria niditra ponja ry zareo ary rehefa nivoaka dia tsy nivoaka madidio satria nanaovana contrôle judiciaire. Dia tsy mety intsony zany le fika midina eny an-dalambe, satria azahoana an'izay problème izay. Rehefa miteniteny eto indray dia misy manao menace, hoe mbola ho avy aminao ny tsy mety e, mbola hiforona koa ny dosie anao e, gagazo ianao e, gadray ho any io e. Aiza ihany zany ny tany alehan'ny olo-pirenena dia zay zavatra izay no resahany eto, hoe nahoana ny olo-pirenena no tsy afaka hiteny. Rehefa any amin'ny concertation nationale koa, ohatran'ilay tany amin'ny concertation nationale ny tanora, dia tsy afaka manana hevitra samihafa zany fa tsy maintsy hevitra mitovy zany ny toerana géografika anankiray anaovana concertation. Dia izay logika izay somary logika tenerena ihany, hoe terena fotsiny tsotro izao zany ny malagasy hitovy hevitra sy anana hevitra tokana, fa tsy afaka manana hevitra maro, na dia samy hafa ary isika, na dia samy mitezana amin'ny fomba samy hafa ary isika sy ny sisa. Dia ny argument débile moa zany izay matety mpiavy eto amin'ity commentaire anareo ity dia hoe voakarama karamaina manakorotana sy ny sisa. Anakorotana mihitsy nge ny antony nanaovana an'ilay grevy, anakorotana mihitsy ny nanaovana an'ilay grevy. Korotana voalohany natao 25 septembre. Non, le nitondran'ny ry Lily tsy manaiky lembenana sy ry Izy Telomenaka bidon iny. Dia ny an'zareo moa zany fa ny tanjony mety tratrany angamba ny tanjony satria efa mipetraka ambony seza mafana daholo ry zareo amin'izao dia mety izay ny tanjony, mety tonga amin'ny terminus ny businy izy. Fa ny malagasy mbola tsy any amin'ny terminus tsika ary malagasy, ny antsika fanjakana manompo vahoaka, izay no ilaina, izay no mahasoa antsika. Fanjakana manompo vahoaka, ohatra n'ilay any ivelany ireny hoe ny chômera ny anazy mahazo indemnité de chômage, ny vehivavy miteraka ampian'ny fanjakana, ny zaza obligatoire tsy maintsy mianatra fa tsy avela velombelom-poana ohatra ny akoho ny zanaka malagasy. Dia izay zavatra izay sarotra be ny azahoana an'izay rariny sy hitsiny izay. Rehefa mihanahana fotsiny isika any an-trano any tsy manao ninina fa izay miteny indray no kapohantsika amin'ny maritoa mba tsy hiteny intsony hoe mangina fa sao dia gagazo eo ka tsisy afaka ho teneninay afa-tsy hoe avoay. Misy zavatra hafa afaka ataon'ny olo-pirenena afaka ohatran'io, fa tsy voatery hoe anao ohatrana zany. Za moa zany manao an'ity ataoko mitabataba ity mpisitona lakiloso ny fiantsoko azy fa tsy voatery anao ohatrana hiditra kamikazo ohatrana daholo ianareo, satria tsy ny sainy rehetra no afaka hazakany reny taimbava be dia be any ny tsy ampy solaitra reny. Mila fiomanana ny fahazakana ny taimbavatra malagasy satria tsy moramora ny zany voaompo zany hoe makorely fokamôly tsisy atao sy ny sisa. Reny zavatra reny ilay resahako hoe réaction primitif amin'ny mahabiby atsika, amin'ny mahamamifera atsika dia misy an'ilay ambina mahabiby kely atsika ihany mivoaka foana. Dia vao misy olona manao zavatra dia complexé isika. Iny moa zany namohanjaka tena an'ilay hirana iny fa izay le izy voaziko hoe aza complexé ozy izy ilay hira hoe ozame ozama aza manao an'io fa complexé, izay le hira iny voaziko hoe kaiky izany le izy. Ary efa tamin'izany zany no efa nisy malagasy complexé maro be ohatran'ireto. Fa zao moa zany vao nisy ny tambazotra tserasera dia izay zareo vao mipoitra daholo hoe reto daholo kay lay aretin'ny vahoaka malagasy complexé. Dia le izy aretina, ohatran'ny aretina rehetra tsy azo atao ny manany ihany olona marary.
dia moa zany mbola tsy dia hain'ny malagasy izay le tsy azo atao manany an'olona marary izay fa ny anazy ary ny olona marary saina rany aniniiny ary ny olona marary saina izay le hoe aza miady amin'ny adala dia manany any an'ireny izy imemezana ny marariny imemezan'ny malagasy ny marariny satria tsy takatry ny sainy hoe zany marary zany andrianina ohatran'le teneniny le fitenenana ny tolo iny le nampianarin'ny tolo atsika hoe ny marary andrianina any iny dia ny complexe aretina dia za tsy hanany ihany ny complexe satria mahatonga complexe mivoaka ohatr' ireo ny masom-bahoaka satria mbola tsy mety fantatry le gazy any ve hoe le commentaire ataonareo publique ireny any ka mijanona eo mandrakizay ary tsy za mihitsy mamafa azy sanatria izany matoa mamafa dia compte fako le izy ary efa nisavasavaiko le compte nisavasavaiko tsara ary sura hoe compte fako pikarama zay vao mamafa sy mibloky fa raha mbola hitako hoe olombelona misy tava misy rehetrarehetra misy fiainana dia tsy mamafa zany ao satria manaja ho any hevitra tsy mitovy mialatsena aloha amin'le tabataba be valady dia fotoana ny fanasan-damba dia tsy maintsy misy mitabataba kely dia ny resako tato zany par rapport amin'ilay hoe inona ny tokony atao ny olom-pirenena natomboka aloha le izy tamin'ilay resaka hoe le stratégie le tolona ozy izy foana le mpanao politika rehefa manananatra an'le tanora miteny sy le genizeda zany dia hoe mianarinareo politika stratégique any amin'ny politika tsy ny fitabatabany any akanja ihany no atao hoe mitolona dia zay zavatra izay alaina ambony alaina ambany raha tsy any akanja ihany raha ny tokony tolona dia aiza zany ny tokony tolona ety amin'ny tambazotra serasera ihany koa dia kanalina anankiray ahafahana mahazo ny saindra malagasy zay ilay lazaiko foana hoe fampatongavan-tsaina ny olom-pirenena io tsy voatery ho takatra ao vetivety tsy ho takatra ao daholo ny sistemika an'izany atao hoe rafitra ny rafitra tsy anankiray fa ny rafitra maromaro misy ny rafitra ekonomika ny rafitra sosialy ny rafitra politika ireo rafitra ireo mila takatra hoe inona moa zany ny fandraisan'ireo zavatra ireo dia zany zavatra zany no ilana nyilay conscientisation de masse na fanabeazana ny olom-pirenena de masse fa tsy concertation tapakandro na ndray andro na ndroandro dia ireo olona rehetrarehetra tsy mianatra tsara tany am-pianarana tsy ampy solaitra izay tsy manam-bola anaovana vacances dia mandeha manao formation any amin'ny faritra dia le volan'le concertation nangatandra malagasy no anaovana balady mandeha mitety faritany satria ianao tsy manam-bola amin'ny volanao manokana andehananao hitety amin'ny Madagasikara dia lasa dia lasa ilay fiainam-pirenena no ataonao fitadavam-bola satria ianao tsy nianatra tsara ianao tany am-pianarana dia tsy mahavelona anao ny asanao dia tsy avitanao mitety amin'ny Madagasikara ny vola miala ny posinao dia ny volan'ny concertation no andehananao manao vacances zay tsitsikisy mameotra an'izay dia iny concertation iny tsy inona ilaina fa ilay eny amin'ny fokotany ahoana no itenenandra malagasy ny zavatra tiany ho an'izany Madagasikara iriny zany dia eny amin'ny fokotany zay le teneniko hoe ny fanjakana no manantona ny malagasy fa tsy ny malagasy foana no anantona ny fanjakana mba ny mpiasa indray no manantona ny patron fa tsy ny patron foana ny anantona ny mpiasa dia zay zavatra izay le mila atsimbadika iny le teneniko foana hoe changement de paradigme zay dia zay zavatra izay mila atao mandritry ny refondation manontolo tsy mandritra ny refondation manontolo ihany isan'andro zany dia tokony concertation foana fa tsy concertation hoe antanina ny hevitra ao zay le teneniko hoe tsy fanontanina ny olom-pirenena batenina fa ampafantaro an'le olom-pirenena aloha ny zoany sy ny adidiny sy ny problema iombonantsika sy ny fananantsika iombonana ary inona no afaka atao amin'ireo fananantsika ireo inavy no zavatra azo atao ampianaro azy aloha le sistemika an'le rafitra zay izy vao antaninao hoe hovaina ny rafitra sa tsy hovaina fa tsy hoe olona tsy mahalala ny inona amin'ny ao an-dakozia no asenao manao buffet à volonté tapitapoka teo nefa ny amin'ny mampirehatra fa raha tsy hainy atao manendy atody ary tsy hainy atao mahandro vary ary tsy hainy atao dia buffet à volonté sahady no tediavinao atony fa ampianaro aloha izy ça commence par la base dia ny base dia ny fampatongavan-tsaina ny olom-pirenena fanabeazana ny olom-pirenena rattrapage ny ilay 5 ambin'ny 10 taona tsy nampahafantarana ny olom-pirenena
ny zoany sy ny adidiny ary inona no ifandraisan'ireo zavatra tsy afaka misaraka dia nantany zany hoe zao tokoa ve no heverinareo stratégie mahomby anatanterahana an'le finan'nytolona inona moa le finan'nytolona tabatabaina teny akanja jiro sy rano ho an'ireo izay mieritreritra hoe jiro sy rano ihany no an'nytolona dia andana vereny jerena daholo ilay vidéo rehetrarehetra tamin'ny tolona teny izay tokoa daholo ve ny takitakin'le olona teny izay daholo ohatrany ana manokana tsy ny raty mihitsy aho na andro anankiray raha nisy andro ary nareo tsy teny aho za teny dia ny pancartako teny dia fanovàn-dravitra justice sociale justice économique mba hitovy daholo ny opportunité mateniteny foana opportunité atsika tanora manerana ny nosy fa tsy hoe ny any amin'ny faritany mila miakatra aty en ville hanao explosion démographique eto zay vao mba azo opportunité fa zareo io opportunité économique io zareo hitovy tatany io manerana ny nosy mba tsy ho concentré eto daholo dia io lasa manao bidonville io Antananarivo mba marary koa fonay marary ny fonay mahita an'le tanànanay maloto sy lasa baranahany dia raha ny sitrapoko mihitsy raha fa zarery moa zany dia tsy eto Antananarivo ny capitale amin'ny Madagasikara fa afindraoany amin'ny izay tena mila azy misy amin'ireo fahatroreo tena mila an'izany atao capitale ny Madagasikara zany fa ny eto alao ho vieille ville zahay alao zahay ho vieille ville dia averinay madio ny tanànanay ohatra zany zavatra zany zao afaka resahana any amin'ny concertation nationale rehefa samy tonga saina daholo le olom-pirenena resahanao fa tsy hoe nivoan'ny sasany aty ny sasany aty ny sasany aty dia ianao iresaka zavatra aty dia le olona aty menina be hoe non raha tsotso tsy izay ny fomba fiady misy fomba fiady afo izay mendrika kokoa ny malagasy fa tsy babakoty akory izahay ka ho akamanareo anaty valaray dia apedinareo ao dia aveo amoaka hevitra zay eritreretinareo avy anareo dia retony ny hevitry ny malagasy tsy izay le izy dia ny resaka ihany koa hoe ny faran'ity zavatra ity dia hoe inona le tokony atao zay moa zany le izy fa ny resaka ihany koa ny orange etsy miriaria tsy afaka nationalisena angano bien malaky an'zareo averiko ihany nga tsy afaka nationalisena ny bien malaky tsy ny orange irery ihany fa ny mpanao politika rehetrarehetra nanota fady rehetrarehetra zay le hoe esory le tsy maty manota le tsy maty manota an'le député mba santeny no hoe asory fa le tsy maty manota an'le nangalatra dia afa maina mangatsitsika etsy amin'ny sisiny reny ny tokony asorony reny olona reny hoe asorony tsy maty manota any reny dia gadrao reny olona reny faidy ohatramin'ny tarana any amaparany alaivo ny lovandrazany alaivo daholo ny fananany rehetrarehetra azo ny tamin'ny fomba maloto dia nationaliseo mba hisitrahany-dra malagasy manontolo 2 tapitrisa an'izany fanjakana manompo vahoaka izany ka mba manambola le fanjakana manompo vahoaka afaka amea ny zaza 12 taona ohatra hoe bisikileta ohatra zavatra ohatrahatra zany ary zany zavatra zany tsy hoe ny hevitro dia ny hevitro rery fa ny hevitro sika menakavy ka ny hevitro sika menakavy anefa tsy hivoaka rehevo tsy fantatra sika menakavy hoe inona le fananantsika tsy afaka hamonjy fivorim-pianakaviana mihitsy ny ray tapotsy mahalala ny didim-panana ny ray aman-dreniny hoe inona avy no lovana velan'ny ray aman-dreny dia eo izy hiady inona hiady zavatra tsy fantatra ao akory hoe firy nisan'ny tranona velan'ny ray aman-dreninao dia ianao hiady dia zay zavatra ihany no ilana n'ilay fampadongavan-tsaina ny olom-pirenena dia averiko ihany sasy io le orange aza vela miriari eny nanaonao foana daholo rehetrarehetra ireo maninona ny tsy avoaka le dossier ao amin'ny samifilina maninona ny tsy avoaka le dossier any amin'ny bianco momba an'ireny orange reny avoy daholo ny dossier an'zareo dia tsara ao zareo amin'ny fomba madio sy mangarahary tsy resaka vengeance politique izany zavatra zany tsy vengeance politique zany fa vengeance ny malagasy hoe enao teo tondra natokisana nomena toerana nomena voninahitra natokisan'ny malagasy dia nefa dia sahanao akitsy rano apahibe maso no nangalatra sy nanodikodina ny volam-bahoaka dia mendrika sazy enjany zany dia gadrao feno fonja ataovy intérêt général ary zareo gadrao mandra-pahafaty raha ilainy zany dia zany zavatra zany tsy hoe ny hevitro ho anao atao fa ny hevitro n'olom-pirenena rehetra ny hevitro n'olom-pirenena rehetrarehetra tsy mivoaka raha tsy mandeha
ny fampatongavan-tsaina anazy ampafantaro azy aloha zay izy vo anontaniana fa tsy olona badenina ny anontanianareo a dia ny hevitrareo mody avokanareo a dia hoe hevitry ny olom-pirenena tsy a dia lazaina fa manakorotana rehefa tsy milelaka zay mihitsy moa zany e rehefa tsy mileladelaka anareo zany a tsy manao bravo merci président merci fanirisoa merci sy teny tsy miteniteny tsara anareo a dia hoe gadrao ve gadrao dia za manokana za felana tsy lelaka anizanizy zany a nreniko niteraka ara tsy lelafiko ka izy ianao no se ho lelafiko izy anga ianao no te ho lelafiko lelako tsy foko ny lelako ary tsy voavidinao amin'ny volanao tsy voavidinao na olanjainao ara ny felana dia eo ambomojana dia atakalo volamena ilay lanjako na ataonao foisson arany dia tsy lelaka anao zany aho satria tsy possible izany ny méritocratie tsy mendrika ho amidy zay dia nareo amiteny hoe fanavoatrana izy nareo zay nitaky zay tena kianja hoe fanovandravitra ny takinay jiro sy rano le izy ozy izy ny sasany fa tsy zany miala rajoelona fotsiny ihany ozy izy ho an'ireo olom-pirenena tsy tonga saina tsy mahatakatra an'ilay systemika an'ilay système dia izay a no mampatonga anazy miteny hoe jiro sy rano ihany rajoelona ihany fa io a profond kokoa io problème io cancer ty mahazo amin'ny Madagasikara ty cancer io tsy vitana anamalahy sy sakamalao a sy transtately tsy vitan'izay mitsabo an'ity Madagasikara soty fa mila miditra trany amin'ny farany a asorona lay vay a lay nana alana daholo sy zavatra maloto rehetrarehetra ao a dia inony zany a ilay kolikoly lay kolikoly a afaka io rehefa asorona fa ianareo tsy te hanala an'ilay izy fa nareo manomboka mahazo tsirony amin'ilay izy a dia tsy asoronareo ilay izy dia eo nareo dia mahitahita tantarainy eo nareo a zay miteny ray mipepohanareo hoe wa mangina non tsy possible zany voary le dossier raha ohatra ka hoe tena tsy mety zany zay le miteniteny dia atao apabay maso teneny any amin'ny tvm tsy mahazo miteniteny tsony fa raha tsy zany anamboaranay dossier dia mangina zay am'izay raha miteny an'izany amin'ny tvm kosa ingenareo hoe angina ohatrany tsy teo angina ohatrany tsy teo fa assume eo le zavatra tenenareo fa da mody asiana teneny Thérèse zanona tsy amin'ny commentaire tsy hoe mangina ianao fa ho gagazy tsy izay mihitsy le izy tsy mety zany zany no ilaiko raha ohatra tianareo angina dia nareo le chef te ampanginana mihitsy zany miakatra plateau amin'ny tvm afaka miakatra ao nareo sy teny fanirisoa IPRRM miara-miakatra eo daholo miaraka midaya rehetrarehetra nareo rehetrarehetra miaraka avec les 4 conseillers dia miteny nareo hoe tsy azo atao tsony miteniteneny amin'ny réseaux sociaux fa raha tsy zany amoronanay dossier mikombona ohatrany tsy teo fa vao amin'ny felana dia lasa felana mitsoka dia mangina tsy mitady zavatra sarotra be za rehefa miteny dia zay zany raha ataonareo zany a ataoko koa ny anjarako mangina ohatrany tsy teo a dia mikombona amin'ny be matevina koa fa fako ta ihany ty compte ty a dia mifindra-monina lasa maka nationalité comorianina fa mbola tsy sahan'izany aloha nareo a dia za koa entiko aloha mandra-pa ozy izy nareo hoe fanavoazana ekena mba tsy hifandirana raha ozy izy nareo hoe fanavoazana fa ny fanavoazana zany a zany hoe zavatra teo aloha no ovaina tsy maninona zany tsy afaka miainga amin'ny zéro tsika raha ohatra ozy izy nareo hoe tsy maintsy ovaina satria tsy azo rasina mampiasa mpanjakana satria manana zo mampiasa patati patata ok ataovy le izy fa ataovy tsara fa aza atao modimody hoe concertation mody hoe zavatra inona nefany a le zavatra ataonareo a tsy mifanaraka amin'ilay natenaina mandisy fanantenana ho dépressif eto daholo malagasy amin'ny fikanareo io za voalohany indrindra za tsy menatra amin'izany dépressif zany tsy menatra an'ireny miteniteny hoe masony kobe kobe mihitsy reraka be mieritreritra an'ilay izy zanako raha hitokana nefany amin'ny problème ngeda be manaraka ny arabe ahoana moa zany no eritreretako milamina ahoana moa zany no fomba azahoako aina milamina nefa ny fireneko latsakareo ao anaty tay ianareo mety tsy tia an'ilay firenena mety tsisy rarahinareo an'izany fa ho anay tsisy fiangonana fa tsy tia Madagasikara soty izay tsy manana nationalité akoatra malagasy zahay ary firenenay tianay raha ohatra nareo ka menatra nareo tia ny firenenareo dia problème nareo zany dana manatona amin'ny pasteur amin'ny confesse manatona amin'ny mopera manatona psy fa tsy ny olona mieritreritra ny zavatra rehetrarehetra no lazaina fa adala lazaina fa vokamoly lazaina fa makorel dia aninona nanerika sahana vandro pira no makorelina mihitsy ary pira lavitra makorel zany mbola tsy dia manao ohatra anazy zany tsy manao ohatra anazy zany
rehefa omenao vola izy dia mangina zaranareo mihitsy raha ohatra ka ohatr'izany sangindrisy tara loatra tokony tary alolo kely tarinareo dia nanantrana mamana isidana dia aza tezaina ohatran'izao ty raha matao ty fa anahirana fa efa tara loatra efa nahazo karapanondro tsy possible intsony tsy afaka miverin-dalana dia hoy izy nareo hoe fanavoazana ataovy tsara hoy ao le fanavoazana rehefa le fanavoazana fa aza modimody mifamitaka isika aza mifamitapitaka mihitsy le concertation ataovy milamina ataovy tsara fa tsy ny FFKM mihitsy no tokony hampanao an'izany zavatra izany fiaina velona ho ale izy fa tsy fiaina maty raha fiaina maty io dia hainainge mandeha makany am-piangonana angatsy ampy ianareo le business nareo isak'alahady efa alainareo ny raha empafiton'ny andron'ny olom-pirenena dia mbola tsy ampy ianareo ihany dia mbola hampidipiditra vavaka ho an'ny firenena ihany firy tamin'ilay vavaka ho an'ny firenena angany nandaitra le olona ny vavaka ny hypocrite dia tsy hain'le Andriamanitra sa le Andriamanitra mihitsy no tsy misy dia za tsy hiditrany fa samy mieritreritra sy misaintsaina fa amiko ny fiainana velona hafa ny fitiretena azy fa tsy amin'ny resaka nofinofy hoe Andriamanitra miandry manalatsaka avy any an-danitra sy ny sisy mila fandraisana andraikitry ny olom-pirenena ny fampandrosoana ny firenena fa tsy vitany hoe allo Andriamanitra mba omeo vary zay androany dia ame izy satria ianao kamolatsy te handeha hiasa ianao hitady an'le varinao te azo trano ianao dia Andriamanitra no adalainao hoe ody meo trano maninona ngara miasa tsara dia mahazo fa anareo zany zoanareo mino satria aminahy matahotra an'le fahafatesanareo dia matahotra anareo hoe rehefa maty dia maty nefa rehefa maty dia maty ho an'ny olona mpamaty malala tsara hoe rehefa maty dia maty fa izy koa ary manafina n'izay zavatra izay satria rehefa maty tsisy neninina tsony mihena le bomboan-drazanao ao am-pasanao dia varany tsisy tsony dia akambana dia efa fantatritsika rehetra fa vovoka mody vovoka fa tsy izay moa zany ohatrany hoe maniera poetika hitenenana an'ilay izy fa zay nalainao tamin'ny tany dia tsy maintsy miverina amin'ny tany zay ro izy nohaninao le hanina nohaninao le legioma dia averenao amin'ny tany io mivadika zezika ianao avy eo ny adalanareo teo finofinosina sy anonanany mieritreritra nareo fa mbola isy rehefa fa ty ihany no izy manatena tsy misy eo raha misy moa le izy iny bonne surprise zany na paradiso na afo be tsara foana zany tsara zany noho ny tsy misy na afo be ary tsara noho ny tsy misy fa zao aloha fiainana velona dia le fiainana velona rehefa hiara-iainana velona dia mba eritrereto ny fahafahanao mijanona eo amin'ny fahafahan'ny hafa ta liberté s'arrête là où les autres celle des autres commence dia io zavatra io no izy idiran'ilay adidy amin'ny maha olom-pirenena dia le adidy amin'ny maha olom-pirenena tompokoa dia somary lehibe izy io satria conscience ny maha olombelona io zavatra io isika tsy ny safidy hoe atao firenena iray tsy ny safidy sika hoe malagasy tsisy ny safidy an'izany fa teraka teto-tsika dia malagasy dia ny sasany mbola niteraka koa rehefa avy eo dia amiko rehefa manohy ianao miteraka ianao manampy olombelona vaovao dia tokony ianao isaina ny fiarahamonina fa tsy ianao mandefa very isaina amin'ny fiarahamonina iny le teneniko foana hoe kapoty vaky na azo karapanondro tsy tezainao tsara le zanakao dia avy eo lasa manelingelina ny hafa eny amin'ny fiarahamonina zay zavatra izay ilana fiheverana inona moa zany ny fomba fitezana tsara ny zanaka mba tsy andeha ho eny amin'ny fiarahamonina hanelingelina ny hafa voalohany indrindra ny fampianarana anazy akademika faharoa ihany koa ny fampianarana anazy amin'ny maha olom-pirenena anazy hoe manana adidy fa tsy velombelim-poana ohatrany akonga isika olombelona ity ka hiandro paradisy fa eto amin'ity tany ity tsika dia efa afaka manao zavatra dia io zavatra io le takina aminareo foana hoe mba ataovy le retsy ny adidinareo tsy voatery hitabataba ohatranahy fa misy fika hafa be dia be ohatra hoe le conscientisation enao ve dia tsy manana adiny ray ao anatin'ny herinandro ho afona eo amin'ny Madagasikara aiza ny fanaovana an'izany makeny amin'ny fokotany mihetsiketsika ianao hoe aiza no afahako mandray anjara aza vela ho tendritendreny tsy saina ny président amin'ny fokotany aza vela ho tendritendreny nareo tompony ao anatin'ny fokotany ao zany vonganovy daholo dia zay tendritendreny zareo zany no atao eo
fokotaninareo le izy, ao nareo maka résidence, ao nareo rehefa miady mivady, ao daholo ny fiainanareo manontolo. Io ny autorité voalohany eo alohanareo dia io vetavetain'ny olona tendritendrena metrahany olona bloky politikany dia ekena ve zany zavatra zany. Dia aveo rehefa tsy lamina amin'ny fifidianana tsy aloloha-kely izy dia iza no mena tsiny. Le tompony tsy miraran'le zavatra aloha ny tompony andraikitra voaloha. Le tompony aloha. Ny tompony foana aloha ny tompony andraikitra. Fa rehefa hitany fa vasavasa le tompony dia ambakainy le tompony dia le tompony efa hitan'izao fa ambakaina dia manaiky zay zavatra izay ilana an'ilay conscientisation. Dia raha tsy misy ilay conscientisation dia mandeha any amin'ny fokotaninao zahay andray andraikitra hoe inona avy ny afaka atao, midira komity pokotany. Rehefa tsy misy ny komity pokotany fa tsy avelavelan'ny ry babakoty politika sy ry bloky politika efa nitendrenao amin'ny fokotany ianao dia forony ny komity pokotany. Forono ny komity pokotany, miombonina ireo olombelona ao anatin'ny fokotany, malagasy ao anatin'ny fokotany, dia andao isika anao komity pokotany. Komity pokotany tsy olona mitady seza, ny olom-pirenena miteny rehetrarehetra tsy voatery hitady seza. Fa mety ihany koa izy izay tsy takatry ny olona mitady seza, mitsinjo ny zafikeliny fotsiny. Atao ahoana moa ny hiteraka hijery ny zanaka ao anaty voamaso nefa ianao olona tsy mandray andraikitra. Atao ahoana ny anao an'izany. Mety misy mahavita an'izany satria mety hoe tsy fanininina nampateraka an'ilay zaza dia izay zany ny fomba fisainany tsy maninina izany. Zay ny zava-misy afaka tsaraina daholo izany rehetrarehetra izany. Tsy misy problema tsisy vahaolonan'izany. Ny problema rehetra dia manana solution daholo fa matoa izy tsisy solution dia tsy problema zany ny anaran'io zavatra io. Ka problemantsika olom-pirenena ity Madagasikara tsy mety mandroso ity noho ny fanaovantsika toetra valalana alika. Valalana alika ka ny tompony raha tsy tia. Isika mihitsy tsy miraran'le izy, tsy hiditra politika isika satria mpangalatra ny ao, tsy hiditra politika antsika satria tsy takatritsika le izy dia kamo be koa tsika hiasa saina amin'le izy fa misy foana ho ao ny fomba ahafahan'ny olom-pirenena mandray andraikitra. Ohatran'ilay niteneniko teo, manaova komity mieny amin'ny fokotany, komity pokotany. Ianareo olom-pirenena tonga saina ao amin'ny fokotaninareo dia mivondrona fa ho avy hanampy anareo azy eo ihany ny olom-pirenena tonga saina azy. Rehefa manomboka ianao atombohy aloha. Dia rehefa manomboka ianao dia hitan'ny olona eo ihany. Raha ohatra ka misy tady amelimely anao rehefa marotsika miara-mijoro sarotra be ny amely. Fa raha olona ray roa no mijoro dia ohatran'ireny nahazo any ry Hery Zoskarinina sy Rijo ireny. Fa rehefa miara-mijoro sika dia valala maro, akanga maro tsy vakinam-boa. Zay no tenenin'ny tolo. Akanga maro tsy vakinam-boa. Rehefa akanga tokana anao dia vakinam-boa ihany io rehefa ohatra ka ianao tompony ara tsy vaky loha. Tsy vaky loha ianao tompony dia zay ny zavatra misy. Dia ho ararotiny eto foana tsika, ho violeny zareo eto foana ny fiandrianam-pirenentsika, ho violeny, ho vetavetainy eto foana ny maha-patron'ny vahoaka. Dia eo ianao imemenina eo foana ianao mandritra ny firy taona. Ho anay zay nge afaka mitsoka any an-dafy, nge afaka mandeha, zay nge velona foana e. Velona foana na ahoana fa ianao ahoana ianao. Ho velona foana ve ianao? Raha ohatra ka tsy manjarinjary Madagasikara, ho velona foana. Ho anay tena ambo mihitsy izany. Ambo. Hoe ninona miseho izay velona foana. Na iza na any am-ponja arany. Mbola vitako ny mitady vola any. Mbola vita. Fa ianao ahoana ianao? Vitanao ve izany? Vitanao ve miaina ao anatin'izany diktatiora izany? Vitanao ve miaina amin'ity fiainana malagasy mamehy sy manapotsika ny tsy manamboly ity foana? Vitanao milamina be ny fiainanao. Eny amin'ny birao ianao dia tsy maintsy andoha kolokolo foana ianao amin'izay ataonao. Tsy ho azonao gratos mihitsy io kopianao sy karapanondronao sy pasiporonao io fa tsy maintsy andoha vola foana ianao nefa ny entranao alohanao isam-bolana. Vitanao. Dia maro be ny olanantsika olom-pirenena. Fa izany olanantsika izany dia ilana fahasahiana. Ary ny fahasahiana, io moa izany nareo ampianarina anio koa nareo any am-piangonana hoe mijoro amin'ny finoanao. Izany indray eto mampianatra anao hoe mijoro amin'ny maha olom-pirenenanao. Mijoro amin'ny finoanao fiainanao aorianan'ny fahafatesana. Fa ny androany fiainana velona ilananao mijoro ihany koa. Aiza ianao?
aizainao ro olom-pirenena, aizainao jereo ao anaty maso ilay zanakao a dia sahi milaza fa tsy hanao ninninona ianao a dia amela Madagasikara dia zera ho anazy. Izay ataony ny mpanao politika ny firenena eo a dia tsy maintsy hitsoaka any an-dafy manambola andehanan'ireo zanakao rehetra ireo any an-dafy ianao. Ho an'ireo manana espèce d'égoïste, ho an'ireo tsy manana mieritrerety ianareo. Dia fa nanteny an'izany arah hoe espèce d'égoïste, be dia be ny tsy égoïste, be dia be ny tsy égoïste, be dia be ny olona manan-katao, manana ny maha izy azy fa miady ho an'ny firenena. Fa io moa izany ilay tenenin-jareo hoe mila afaka ny vary, mila afaka no ny problème économique, izay mbola mieritreritra hofatrano sy vary rehefa avy eo, izay mampatonga ny tsy miditra politika. Io ianao mieritreritra vary rehefa avy eo sy mieritreritra hofantranonao tsy mety voaloha io mihitsy no olana hovahana ao anatin'ny fidiranao ao anatin'ny politika. Ka raha toka ianao ka tsy hamahan'ilay olana dia izao dia ny taranaka ao ny zafikelinao sy ny taranaka ny zafin-doha alikanao mbola eritreritra hofantrano sy vary hohanina rehefa avy eo ihany. Zay ve ny tianao? Na ninona nga ny terateraka an'ireo raha ohatra ka ohatr'izany ny fomba fisainana. Ho anahy aloha izany aza zany rehefa ilay miteniteny an'izany zavatra izany dia izaho antinatalista contre ny filelilelena tsy ampiheverana sy ny fiterahana tsy ampiheverana. Rehefa atao ilay zaza dia atovy hatramin'ny farany ary karakaraina fa adidy io, fa tsy hoe velona foana io hitan'Andriamanitra foana izay anaovana io dia izay mampatonga ilay olom-pirenena be dia be tsy miraharaha tsisy ninninona fatany satria miteraka fotsiny ianao dia ompiana ohatran'ny saka sy alika sy akoho ao an-trano ilay izy fa tsy beazina dia manome olom-pirenena hafahafa be. Ka rehefa raikitra ny fifidianana dia 20% sa 30% ny taux de participation. Satria ilay olom-pirenena navoakanao olona tsy tompona andraikitra fa olona teratera-poana ohatran'ny saka sy ny alika dia teza dia izay namena hanina namena fitafy dia alefa mianatra any amin'ny école tsy manjarinjary dia avy eo hoe mety foana io, vitan'Andriamanitra foana io. Enao no nilelina anao an'ilay zaza nga Andriamanitra nanampy anareo tao nanao an'io. Enao no te hiteraka an'ilay zaza dia enao avy eo miantsoantso olona hafa hoe wawawa. Zany zavatra izany mila eritreretina daholo izany fa ho an'ireo olona hafa moa izany mieritreritra mihevi tena ho endry, mihevi tena ho masina izay tsy mieritreritra an'izany dia tsy azoko hoe inona izany ilay fahendrenareo. Fahendrena tsy mieritreritra ny rapitso. Eny mety eritreretinareo ny rapitso fa ny afaka 5 taona ilay réflexion à long terme mihitsy ny tsy hanananareo. Tsy hanananareo nefa izay zavatra izay no mampiavaka ny biby misaina. Ny biby misaina dia afaka manao planification à long terme. Izay no mahasamy hafa antsika olombelona amin'ireo biby hafa ireo. Izay no mahasamy hafa antsika. Tsika afaka manao planification à long terme. Anareo moa izany tsy te hanao an'ilay izy satria sarotra be ny sasana an'ilay izy alohanareo mijery novelasy sy mijery vidéo X any amin'ilay mandoa sarankely alohanareo izany. Izany no mamemeka anareo meme dia mikivalavala dia mihinana katy etsy amoron-dalana izay no hitanareo fa mety. Ohatran'ilay olona dépressif ireny dia tsy nisy ninona azo atao fa tsy makany mibara dia any mibara no amerimerena saina. Manina nga raha vahaina ilay olana dia tsy mila makany mibara intsony. Fa izany moa izany no ilana ny fampatongavan-tsaina ny olom-pirenena, mila tezaina ilay olom-pirenena, mila ampebeazina ilay olom-pirenena, mila ampahafantarina anazy ny zoany ary omena estime, omena capacité d'estime de soi izy. Io ilay teneniko foana hoe ianareo complexé, mianara manana estime de soi fa tsy ny ataoko hoe ny mal-être anareo hitako alefanareo amin'ny commentaire daholo ny mal-être anareo rehetrarehetra satria nareo mahita nahy etinareo miteniteny dia voadonadonany ny ampoanareo dia avoakanareo alohanareo amin'ny commentaire daholo ny mal-être anareo fa ny zavatra tsy azonareo dia izao réflexion amin'ny raritsainanareo reny zavatra reny ilay zavatra makarary anareo dia avoakanareo ilay izy satria eritreretinareo hoe rehefa avoakanareo ilay izy dia eritreretinareo hoe za ilay izy. Nefany tsy izaho mihitsy, misy moa izany sasany hoe fidiana moa fiara, tsy izaho mihitsy ny tanjoko rangahy aty. Zaho olona mandala ny fahadiovan'ny tontolo iainana. Tsy faninana aminao amin'ny resaka fiara izany raha ohatra ka izany anontanianao dia bisikileta no
safidiko bisikileta satria iny tsy mandoto ny tontolo iainana naizanaiza ho vitako amin'ny bisikileta dia ho ataoko raha ohatra ka zay no anontanianao anahy hoe mividiana fiara tsy hifaninana amin'ny resaka fiara zany miganga mieritreritra hoe mbola any amin'ny maternelle isika dia hifaninananao rahalia amin'le tôbila kely reny dia hifaninana hoe kia la plus grosse tsy izay nena tsy any mihitsy misy olona hafa mieritreritra zavatra hafa nanao izy izany sasany manao trano tsy izay mihitsy tsy voateriterenao hoe ny tanjonao amin'ny fiainana ny tanjon'ny hafa ohatranareo io hoe ny tanjonareo any paradisa dia nenazy izany fa ho atao zezika dia samy manana ny tanjonsika amin'ny fiainana aza terena ny anao no an'ny hafa fa ianao rehefa mamoaka an'ireny zavatra reny dia ny zavatra hitako dia reny ilay complexe anao raha malagasy dia avoakanao eo ilay izy ary mampalahelo satria tena marary lalina mafy mahazo anareo dia zay moa zany je ne peux que compatir zay ihany ny azoko atao je compatis fa namoa no ataoko mihoatra dia anova rafitra tokoa ve isika vahoaka plus fanjakana sa fanjakana rery anova rafitra tokoa ve fanjakana rery tsy mahavita manova rafitra fa rehefa ataontsika ny fanjakana rery dia io ataony miantso akama FFKM io miantso mpangalatra hafa izy anampy azy hoe io fa meny zareo anany confiance dia andao sika hiaraka angalatra ato zay tsy fanendrikendrehany zany tsy fanendrikendrehany zany fa zany foana no nataonareo teo hatramin'izay zarainareo ataonareo gâteau ohatran'ny fizaranareo amin'ny mpanao politika ilay zavatra dia tsy mety zany zavatra zany ary tondronay zany zavatra zany hoe tsy mety tsy hoe FFKM nareo dia tsy azo tenenina fa ianareo ny te hanompo razam-bazany dia anareo zany ny fiangonana tsy miditra ao anatin'ny raharaham-pirenena satria firenena laïque Madagasikara ny olona tarefa plus d'un siècle any miala zany fiangonana sy ny fanjakana zany tsy ohatr'izao satria ny fiangonana ngo dia adininareo fa tamin'izany andro zany izy tamin'ny mbola tsisy an'izany firenena laïque zany dia ozy izy hoe le roi de la France ozy izy tatsy amin'ny reny malala zany hoe le roi de la France ozy izy est la représentation de Dieu sur terre zany lazain'ny fiangonana vao angana kely konkoa papa no nyteny miala tsiny hoe mifona hony izy fa taraiky loatra ny nanamelohan zareo fanandevozana fantatrao koa ve hoe nisy an'izany Bible de noir zany fantatrao ve nisy hoe baiboly ny mainty vody fantatrao zany dia fantaro tsara aloha ilay zavatra inonao fa raha izaho manokana mahafantatra ny zavatra toeriko aho mahafantatra aho fa tsy zany ny aleoko eto fa hanaovana direkta hafa manokana mihitsy zany resaka fanompoana razam-bazaha zany hanaovana direkta hafa manokana zany dia lava be mantsy zany sady maro ny zavatra afaka asiana ao anatin'izany avec plaisir dia tena hanova rafitra ve tsika fanjakana irery ho ao tsy mahavita fa ny vahoaka plus fanjakana rehefa miresaka moa zany ny GNZ hoe mouvement GNZ inona le mouvement GNZ le nanonganantsika ny rajoelona teo mouvement GNZ tamin'ny voalohany hoe merci GNZ merci GNZ dia aveo nareo aveo ny namely an'le GNZ nefa ny raha tsy netsika ny GNZ ohatr'izay tsika teto mbola nanao merci président le raika lahy vendra tahiny ihany mbola nanao an'izay ihany nareo ry piso lelaka menakavy mbola izay ihany nataonareo teo fa raha tsy nisy ny GNZ tsy afaka teo irainy lainga dia ny mouvement GNZ izavy ny participant mouvement GNZ izavy ny nandray anjara ry tsy manan-kilembenana aloha tao satria zareo ny fototry ny antso zareo ny antso voaloha dia nandeha ny savika an'ilay antsony baba sy Clément Sary Lilia ny GNZ dia raikitra raha ny mouvement GNZ fa raha tsy nidina teny koa nefa ny GNZ dia tsy nisy nininana ihany koa teo na nanao inona ary tsy manan-kilembenana donc ry mpanao politika ajanony ihany koa ny fanambanina ny GNZ teny akanja tanora no betsaka teny fa niantotra sy ny ry hafa reo reninainan-dreo hoe mpitolona patati patata matoa tsy nahita teny tsy teny akanja dia ireo olona rehetrarehetra reo le niteny hoe ho fatenynareo hoe aza makeny fa nareo mpanakorotany sy ny sisa sy ny tsisy tolona efa maty eo izy esy Clémence zay no nataonareo manapepo ny fitiavan'ny tanora ny tanorazana ianareo ny tetso ampianarin'ny ray aman-dreninareo ho tiany tanorazanareo any dia ny olona hafa manao no pemponareo izavy aho no nanao ny mouvement GNZ ny tanora maro anisy izay maro anisan'ny population malagasy mahery ny fitopolo isan-jato ny isan'ny tanora latsaky ny telopolo taona
Donc isika mihoatra ny 30 taona ireto le retsy a dia latsaky ny 30 isan-jato fotsiny misy antsika ao anatin'ny olom-pirenena 20 tapitrisa. Latsaky ny 30 isan-jato moins de 30% zany a isika mihoatra ny 30 taona reto isika hoy ao satria za koa ao anatiny. De inona moa zany ny amelimelezanareo an'le tanora mijoro ny fiainan'ny tanora mbola be de be fa isika anareo efa antitra efa elany nanambary oka zay ny fankalaranareo ato anatin'ny firenena ampy ho tapitra moa zany ty batterie ty a fa raha tapaka ny directa dia raha hariva satria ny alahady a andro fitsarana hoy ny tompo a dia tokony hitsahatra io fa tsy